Mampitolotry ny Radio Plus ho anareo zao. Afaka ny fonja. Tantara Indray Miseho nosoratan'i Jean-Freddy Herzou na ny Arko. Andrenesanao ny feon'ny Priskara Kotoarmanana, Ajarandry, ny Aina Razafy, niaraka tamin'ny Volatina sy ny Arko. Nandray feo Tahina Erika, Nana Totosa, Ajarandria Manalmanana. Tantara ity dia nalaina tamina trangam-piainana voarakitra tamina tononkalo, nasiana fanavoazana sy fanamboarana nefa amin'ny mahatantara azy. Ary tondrava sady ianao ka? Eno afa tondrava lohabentra izany androany? Tsisy prof certes da tsy niny dia ndrava tamin'ny telo sasany Ie, fa hono ae? Iza le lehilahy nifanena tamiko teo ambary avarana fitatatrano iny? Tiavanao ve zany? Dada koa, zaza manontany ka aiza ny afantarako an'izay anarany any. Lehilahy lavalava nanao kostara mihaja be iny. Mihina fa azy koa le fiara katikatira teo lavidavitry ny tranontsika iny Ay ve, tiavana reny lehilahy manana ny ajany ambony eto tanàna iny olona manana maizy azy reny renofia. Ary tsy mbola hitako mihitsy raha tsy voazao ka nipetraka tany Paris foana re izy tany nandraty fianarana dia vao tonga teto Madagasikara vao aingana mihitsy. Fa ahoana? Nga ho ny mahaliana andrimy momba anazy ka? Dada koa za mahitako mba manontany fotsiny fa inona koa ny tokony aliana aminy. Fa zany loha eo ihany fa hono mandeha tsara ve no fianarana ao ahoana ny fanomanana examen sy ny sisa? Raha ny fianarana aloha aza matahotra dada tsy neny fa tsy maintsy ho afa-panadinana Zay koa matoka ny fahaizandrika sady efa isy olona vao nitondra andresitina ny ivelany koa any rehefa afaka baka soma tsara ndry Zay mihitsy anaka efa misokatra ho anao zao ny fahasambarana ka anjaranao ny sisa. Zay indray dada tsy neny fa manao ariary zato ampandrina neto ary mila tsy ho araka reo ny écolage kokoa vao maika hoe ho any ivelany indray sady avelako aloha nareo fa andeha hisy olo-akanjo ka dia anao ndraraha kokoa. Ahoana no fandraisanao n'le resaka nataony tiavana ankeo reny? Fa ny fandraisako azy ahoana moa dera efa ireny rahana endreny le iziko vonina novan'ny fiainantsika izy raha mba manaiky mifangatantsika. Eny haiko zany fa ny hevitra ny tiako fantatra raha ny amiko aloha tsy hitako izay olany ho afaka daholo ny trosa rehetra aty amintsika ny zanantsika tafita lasa manambadi-panan-karena tsika me manana maizy atsika amin'izay tsy ataony olona tsinitsinina tsony. Nenao zany koa sy efa kajy lasa lavitra mihitsy ny raha matoa fa tsy efa zany ve ny nampanantenaina antsika tankio Eny zany tokoa saingy mila lefa lavitra ihany ny saina raha matoa. Fa inona mbola mampiay anao ka lasa ihany ny saiko hoe sao dia mba fampanantenana pokaty fotsiny lahy ty ataony tiavana amintsika ty sady namany varotra anaka eny tsika zao raha matoa Zao ny lazaiko anao raha dera izay asoan'ny nofony ny ataontsika. Tiavana koa olona azo itokisana tsara raha reny resany reny. Tiavana koa olona azo itokisana tsara raha resany nataony tamintsika reny. Asako aza sina olana be tsony raha tianao iova ny fiainantsika fa maka leo be zao ka dia raha olona tena azo atokisana marina izy dia maninona raha tonga dia nalefa ny aloha ny avance andoavana andreo trosan'olona ny vangonga aty amintsika ireo
maninona raha tsy miandry ny mary azo vitsy zany raha tena vonana teraka ny zavatra ny teneny sy nampanantenany antsika rehetra izy. Ka olantsika ni zany fa tsy azy. Angamo tsika mbola niresaka ny momba n'izany taminy ka. Sady zao lazaiko anao ry dera. Efa nampanantena azy ianao tankeo ka tandremo ty mivadibadikevitra ity. So de izany ndray mantsy niteraka olana vaovao eo. Tsy fa olana inona ka? Tsy zazakely ianao ry dera fa rehefa izay de izay a. Ary matrifa aza faly manome fahasorenana ho amin'ity andro alina ity ka. Indray ariko. Efa nikena mariny ity ka ho teo zany ny toyany. Raha anaky an'izany koa moa ty nofo zanantsika. Tsy maintsy manaiky raha mbola rasaindra koa ny reniny e. Atoto aleo ianao verina amin'izay sao tratra ny tady eo ka. Efa ora firavany koa mantsy izao. Ay, fa zao akery nofo. Maninona ho andriny tena matahotra fa diranovana amin'ny fiarahantsika amin'ireny ray aman-dreny ireny. Tsy fantatro mariny dada sy neny. Efa diso fantatro loatra indray aloha ry zareo e. Araka ireny fihetsika ho isan'andro ireny. Matahotra mahafotra ireny iny ireny. Ka izay mila hitandremantsika ry tojo Zany efa miteny anao fa na hoela na hoaingana de tsy maintsy ho hitany foana ny amintsika. De zaho de miteny aminao hoe maninona raha mpahafantarina azy ny fiarahantsika. Aza miteniteny foana ianao ry tojo Tsy miteniteny foana ary no fa izay ampilami-javatra ny any ataoko fiarahana miafina ohatr' izao foana avy ny tena tianao. Tsy mbola fotoanan'izany izao. De miandry mandra-paroviana re ianao koa misy fotoana indray ny zavatra rehetra. Sady raha mbola tianao itony fiarahantsika dia azo averinao amiko tsony zany resaka izany. Indray ariko. Fa nga tezitra amiko ianao. Aza matahotra ianao fa tsy ho tezitra aminao zany na misy inona na misy inona. Fa vonona naraka sy andra izay fotoana mety aminao foana na mbola hoela ary zany. Tojo avitiavako anao jerena. Oay neny. Fiza moa ilela manatinatitra andreny ry nofy. Namako fotsiny ina ry neny Namana dia ariana elakelatra anao reny fa mpiafinafina miresaka. Amin'izay mifamipihana ohatry ny reny iny reny. Ka sotra ny teniko amindry ry nofy izy iny. De tsy be daniny anefa. Fa sarotra be ve mamaly an'izany fanontaniako izany ka matahotra aby sinona koa. Sy mpandriny. Aie. Ina ry neny no miaraka amiko Finna indray izao mampiaka-peo anao atatro anaty izao ry sendra. Atsany amin'ny arabe avy raha nga dia maheno fakizitina anao ko. Inona moa tokony ampimenomena ato an-trano raha tsy ny zanakao e? Finna indray hono nataonao an'io reninao io ka natezirazy ohatr'izao ry nofy. Hitanao izy raha tsy mahasama mamaly anao fa miainahina fotsiny eo. Ka jereko sy ty fijerinao azoko. Manoatra noho ireny olona andeha amony iray mihitsy. Ny fimemenonanao azy moa tsy lazaina intsony zany. Ka zaza maditra rangatera. Tsy ho betesina zany. Fa misy inona le marina nateriny sy mpanonteo ny zanakao. Amin'izay le tsy hita fipetraka ohatry ny loalikelika. Mba tsy lazako hoe le lafa diranovana. Maninona tsara hoe ry sendra. Zany io aseho misoka bary izy raha tsy mino ahy ianao. Fa hono zany ry nofy. Manontany anao ne ahy. Izy za mibany zany izy. Tojo ny anarana ry dada. Inona ndrareko an'izay anarany fa mombamomba azy ny tiako ho fantatra fa ny mombamomba azy ahoana moa. Zanak'olona mba manan-katao ve firy taona. Dia efa miasa sa mbola mianatra. Dia avy aiza koa ny fiaviany sy ny sisa. Fleranga ty ve mitapy. Efa hoe lehilahy tsisy ilaivana azy hoy zany na kely azy. Mangina aloha ianao ry sendra nofo ny resako fa tsy ianao. Na zao ilan'izany olona zany tonga eto amin'ny sabotsy resaka amiko raha tena tianao marina izy. Ka raha tsy tianao hebedy anao dia arao izay teniko mazava. Eny tompoko.
sabotsy atoandro aoriana fisakafoanana izy no ilaiko tonga eto. Eseo ambinanto zany radera dia ataovy manao voko tsara iny lehilahy andry iny ry no vao maka aty an-tranoko aty. Fa raha iny fahitako azy iny aloha tsy aresy lahatra andraindry mihitsy. Raha tsy hoe tsy ambany taolana koa nga izy. Ory sendra sao dia verinao falika raha. Ka miomana andrevina ny tsiriritiny mpanao ranomena ary. Andray kosa rine. Ka zany ny marina e. Enao ty radera ka tena tery saina mihitsy ka. Dry, zaho maninona anao raha sendra? Tianao minondranondrana mitady finanto tiako. Inona indray? Dia maninona hono zany ka? Dia maninona hoany? Fa sao dia efa mitorina raha sainy ty rangahy ty. Sao dia adinonao aza momba ny tiaviny. Enao mihitsy ny tena tery saina raha matotia. Angamora hoe hoentiny nofo eo zany olona zany dia midika hoe anaiky ny fiarandro zareo aka, ha? Asa? Mba alefaso lavitra ny saina raha matotia. Mora no fotsiny sakaninao tsy araka amin'izany dia atokisanao fa hisaraka tokoa zareo. Ka inona ary zany atao e? Efa izay asaina tonga eo lehilahy dia eo mihitsy izy nitenenina mba tsy hanadalanjanako tsony. Tandreminy fa mivava be fa mety handratra nofy. Raha tianao azotsika ahodina mitiavana amin'ny fitiavana dia mila mahay manaja zany olona zany tsika. Mazava? Dia ahoana zany? Atao tsapany nofo mihitsy hoe nanaja ny safidiny tsika e. Nitetika andravana amin'ny fitiavana zareo fotsiny atao matopaika ao ambadiky ny fitiavana zanaka tianao tafita. Be mystère loatra ianao ka. No mety dia aleo mihitsy nareo no miresaka amin'izay fotoana izay. Fianao ve adaly? Mila eo tsika ray aman-dreny raha tianao ilamina io. Sao dia verina fa moramora ary ny teny amin'ny nofo hoe tsy mety aminao io fa sara ho any fa efa misy olona manambola vonona ka vady anao any dia zay. Moramora zany aminao. Ka tsika malala an'izay masoanjanantsika rangatia. Tsy midika zany hoe tsy tokony hanana safidiny izy raha sendra. Fa tsy hoe ny tombontsoa ho anao ihany ny fantatra ao akory. Zany safidy zany ihany ny mampanenina rehefa haneriana any. Dia inona indray ho ny tiany raha sendra tenenina amin'izany ka? Aleo zany hoany fa sao tsy zany indray ny ampadentsika eo. Fa izao fotsiny tsy mila n'iny lehilahy iny efa itiavana dia tiavana. Zay ihany Zay ny lazaiko anao teo hoe nienao ny tombontsoanao ihany fantatra hoe. Efa leo alefa hatrana miaraka aminay koa tsinonao. Tsy niteny an'izany afa ianao no matsapa-teny eo zaoko. Hitafy zany e. Sao dia zany koa ny hitarina mandra-parain'ny andro eo. Aoka izay dia matorika. Nofy! Way, tojo marina. Tena tojo ry apitry fa leo anatonako eny. Misaotra anao Andriamanitra fa nitsena ihany izy na dia tsy nanantena an'izany intsony aza. Manahoana ny malalako? Tojo, tena tsy naposiko itsena aty ampianarana intsony anie ianao e. Ohatra, fa ahoana ka? Ka leo tsika tratran'io maly iny dia natao hatra sao afonao fa hoe mahabe problème koa. Andray kosa kia. Fa angaha ianao tsy mbola mahatoky ny fitiavako anao ihany hatramin'izao e. Ka na zany azy tafahoatra loatra ny vava nataony neny anao reny. Nofy rary nene izy raha mba hiaro anao e. Zao vao fantatra hoe masika loatra izy ka sika no mila mitandrina mba tsy ho vofanindroana ohatran'ireny intsony. Zany efa niteny anao e. Andao aloha sady miresaka intsika mandeha. Sao taraiky aty indray ianao ka oloza. Raha tsy mampanina anao mazava ho azy. Ndao ary Tojo. Ahoana tsy malalako? Mino fa ilamina tsara amin'izay ny amintsika. Tsisy tokony afaka fiainana intsony. Tsy azoko. Za mieritreritra araka ilay nolazaiko anao teo hoe mila mitandrina tsara tsika mba tsy ho tratran'ny ray aman-dreninao intsony ka. Tsy mila miavin'izany intsony ho atsika manomboka izao. Fa ahoana ry Nofy azavao aloha ka. Mila makany hatrany fotsiny ianao raha pitsy miresaka mitata sy ny momba ny fiarahantsika. Zany very Nofy. Ino
fa nga tsy mazoto totsoka. Mariky ny fanajana an'ireo ray aman-drenin'olo izany ronofy tsy maninona fa mazoto ahy mampanahy fotsiny zao dia maninona naleo hoany izany eritreri-dratsiko fotsiny izany fa irariana mba ho akasitrahan'ny ray aman-dreninao ny fiarahantsika. fantatro tsara ny ao an-tsainy totso amezaka ny manafina amin'ny fotsiny fa na zaho koa aza mbola manany amin'ny dada neny moa efa iny tsy makasitraka ny fiarahana indra teo ohatra filmna koa ny mahavariana indry tapaka teo azoko sary adzaina le sika roa atao mariazy ao anaty akanjo mavokely sy ety andalana kosa veky indry mieritreritra an'izany dia maninona kosa ka sika anga momba manam-potoana ampiarahana akoatry ny ety andalana ianao rehefa mitsena ohatr' izao ihany itsika vomba mione fa angatsy hoe ao arinan'ny rapitro sabotsy dia tsy hiafokafona intsony tsika ka eny mbola akamatatra mila avaky ny saiko koa izany fantatro fa tsy izany mampiasa saina indry nefa mitady diova ezaka foana andresy lahatra azy ireo raha sanatrika isy ny olana matahotra ary tojo aza mieritreritra an'izany tsony fa atao vohotry ny hoe efa milamina dia aiza ny tindriana tanterahana vola tantelitsika rehefa vita amin'ny mariazy any anosy be na any amajanga zany dia faly mandray an'say atao tokatranonay alory tojo tojo moa izy teo eny tompoko misaotra anareo indrindra koa nandray ahy ohatr' izao raha ny tokony ho izy dia se mihitsy ny tokony nanapa-kevitra no aty aminay fa tsy niandry hoe atsono ohatr' izao zany efa nandroso hevitra tamin'izay ihany tamin'ny nofy afa izy moa zany mbola tsy vononako ka hoany zany ry nofy le tsy fahavonona tiako tenenina tompoko dia noho izy hoe mbola mianatra ka sao dia manahirana na ho betiko efa fantatro se zany fa mbola mianatra io zanako eny tompoko mino koa fa tsy miafina amin'se hoe mbola tsy ampy taona izy ia fantatro sara zany tompoko dia fantatro se koa hoe firy taona ny sazy miandry ny tovolahy ohatra ny se manadala zaza tsy ampy taona mialohany amaliny se an'izany aloha dia mba valiko kely reto fanontaniako reto mihainao anao tompoko voalohany ary se ve mbola mianatra sa efa miasa raha mianatra dia aiza raha miasa dia manao inona mbola mianatra tompoko ary eny akatso any manao ny fianarako amin'izao dia ho velominy se amin'ny borsa zany io zanako aiza koa moa tompoko dia ho zany zay ny tsy hoe vady sady kosa mbola miandry izay ahavita ny fianaranay aloha zay vao miroso amin'izany dia efa ndanzara mandritry ny firy taona ho zany ka sa tsy hainse mihitsy ny fahafambaraka anay ray aman-dreny raha ilozany se ny zanakay ny aorianany ka zange tsy isaina ny andao azy velively zany tompoko tiako izy ary ny avy tiavako azy dia ohatry n'ilay raha fotsy be mamoaka omby apahatra isa dia tapitra efa niomana ny amin'ny valy teny rehetra kosa angamy se matoa mahay mandahatra izako ohatr' izany ka nefa aloha ve se mihevitra fa resy lahatra any valy teny se teo nino aho fa mianatra amin'ny kabary koa ngamy se ka mahafantatra tsara le hoe tokotoky imolotra fa fitafita bitro mandeha mitsotsorika ohatra ny rano avy any ambony tokoa ny tokomensy fa ka miaka-piakarana salamaso mijery raha dia kabary no atao eto tompoko dia tokony angina tsy hiteny tsony satria fa mifankahita ve dia ady sy famalina ataotsika nefa fanontaniana napetraka moa zany ny anao ka valiko ny ahy tompoko ny maso mijery tokoa fa tsy mandeha ny tonkotro no entiko mamindra sy manome fankahirezana amin'ny masoko lazaina kamo tena dada le zalahy ty marina ka tovolahy mendrika tokoa arak'izao ataon'izao raha ny toetrany fa ty poziny no manamarika avy hatrany fahasahirana ara-pivelomany le rika zay ve fanontanianao raha dia rehefa mainka metraka ny ako tao ilozanareo miana any io fotsiny zao hoe miverina amin'le fanontaniako tamin'ny voalohany fantatro se ve hoe mampigadra ny fanadalana zaza tsy ampy taona
Eny tompoko. Dia ahoana ny hevitry amin'ny fiarahanareo ka? Dia averika ihany koa ny teniko tompoko hoe tsy hanadala ny nofo velively fa tena vonona haka vady azy. Vonona ny andro ny fotoana mahamety an'izany koa na oviana na oviana. Ela be zany fa zao. Efa misy olo-kafa miaraka amin'ny nofo ihany. Ivady zareo rehefa afaka baka izy. Raha araka ny nampanantenenanay dia any ivelan'i Madagasikara zareo nipetraka rehefa vita ny mariazy. Raha mahavita mihoatra an'izay ianao ry tovolahy dia omenay tsy misy atakandro nofo ka ahoana ny hevitrao? Neny a. Mangindry ry nofo a. Tsy ilaiko miteny akory na ary. Gaga tompoko mandre an'izany satria mbola tsy niresaka an'izany tamiko mihitsy nofo hatramin'izay niarahana izay. Ka zany ny marina e. Ny hevitrao no andrasanay sisa. Tsy afaka ny andao-danitra tompoko ka amin'ny afaka ho anareo a. Zara teo mbola tsy miasa ka na omenareo 5 taona za tsy ho vitako mihitsy zany. Te lazaiko aminao mazava ry tovolahy. Fa raha kabarina dia amelomanao ny zanakay dia aza manantena mihitsy. Aleo misaraka tsy misy maratra e. Ary zory ny lalana mivoaka iny fa ampy izay resak'izay. Lava loatra indray aza. Neny a. Neny moa e. Ary lasa koa indray mipetraka eto fa mila miresaka amindry rehefa eo. Kizy nofo ty ranomasindry tsy misy fifarany ty a. Efa ny 10 alina izy zao ka mamenatra olona. No nataonao ihany na tonga ny saorina eny a. Ka za mahafantatra an'izay masoa andry. Dia ny fanasarahanao amin'ny tojo ny masoa aminao. Nofy a. Tsy mety amindry aky iny a. Betsaka mimpanan-karena amin'ny tsiriritra andry fa za mamono pasiporo amin'ny lehilahy ohatry reny. Andraitra neny. Fa tojo nefa naninanao e. Naninanao tojo. Ka tsy mahavelanao indry. Mba ohatry ny tiavindry no fakavady kia. Lehilahy tsy atenenao ohatry ny tojo-tojondry iny ve? Tiavina? Ie. Lehilahy manana 4x4 nakato misika tamin'ny latsinainy iny zany. Neny a. Fa angamba fitiavana azo terena ohatry zany aminao ka. Sa ianao nisy nanery tamin'ny nanambady an-dada? Mba valio a? Aza manita dresaka indry nofy a. Zay malala zay mahasoa andry fa tsy indry izay zazakely tsy ampy-taona io akory. Ka za koa malala ny olona tiako fa tsy azonareo didididiana ity an'izay olona tsy fantatra any akory a. Sady amin'izay iny ve tsy efa mitovy taona aminareo? Tsy izay tindriny atao ry nofy a. Sady na 4 taona na 4 taona tiavany rehefa izy ny eo dia izay. Tonga dia rapisy izay resaka tsara aminy a. Tandremo ny manao fihetsika feo a. Dia efa miteny a izay. Neny a. Ahoana izay ry neny? Avy kely aloha aty fa misy vahiny e. Ajanona izay raharaha ao. Manahoana tompoko? Manahoana nofy? Ina koa ary ty mitompitompoko ty e. Tiavina naran'ny olona mitady andry io. Izy ve tsy efa fantatrao ry tiavina? Efa fantatra tokoa fa zaho ao vao tena tafaresaka aminao ry nofy a. Sa ahoana? Faly mahafantatra anao a tompoko. Ary asa tao an'izany tompoko za marina aloha fa atsoy amin'ny anarako fotsiny ahy e. Tiavina hoe ohatra ny atsokanao hoe nofy ihany. Zay ve ny ilainareo ahy? Efa vita mantsan-draharaha ka tokony andeha amin'izay ahy io. Ohatry? Fa andeha ho aiza amin'ity andro alahady ity koa? Sady indringa ny ahatongava ny tiavina ty e. Fa angamba moa tsy fantatry neny fa efa fotoana famerenana ny antsika atao amin'ny krismasy any izao e. Afaka miandry aky izany a. Amin'ny herindry mandeha any. Ka sao dia zava-dehibe kosa ny andro nefa aleo izy andeha. Tsy maninona koa ny raha ohatra ka hoe ateriko izy dia eny an-dalana izay miresaka e. Raha tsy mampanina anao ry tiavina. Tsy maninona izany ka. Ka mandeha any ary indry miomana fa aterin'ny tiavina izany ry nofy a.
io le tsy sainy ty dia tsy menatra akory minenoneny eo. Io ve tsy efa mitovy taona amin'ny marina mafy? Mihevitra angamba zao izy fa hoe mahafaly amin'ny fanambadambazany anaty trano am-piangonana io. Eny e, mety amiko ihany aloha izany mba hiresahako mazava amin'ny hoe masoneny. Tsy miteny mihitsy ho anofo nanomboka ny ala tany an-trano katraty efa kely any sisa dia ho tongotsika izay zavatra mba hanontaniako anao to tsy misy valianao mihitsy na ray ary. Avelao ahidiny eto amin'izay raha azo atao e. Otry fa hidiny eto ahoana ka mbola misy 2 minitra anie io raha andehanana tongotra ka tsy tiako raha hitan'ny olo tiako hoe misy manatitra amin'ny fiara ty nofy eny efa najaniko ny fiara ka mba te hiresaka aminao raha ohatra ka mety aminao. Mbola maika fa aleo manaraka e. Nofy aza mba atao an'izany moa e, na dia 2 minitra fotsiny aza. Tsy ho sokafanao zany io varavaran'ny fiara io raha tsy miresaka aminao kosa ao fa sokafako raha izay mety aminao fa angatahana fotsiny koa neny ahy asakasaka ao raha hihaino ana tsy to mampalahelo andray ty izy marina. Mivoainy ilay varavarana dia nangina izy miandry mifanapahakevitra fa izy nefa nanao inay e. Mety ilamina kokoa ary ny firesahana manokana amin'ny ohatr'izao noho ny masoneny. Tovariana be ho ahy ianao eny ndanary fa amin'ny manaraka indray raha tena maika ianao. Tiavina izay moa ilay fiantsoanao teo? Tiavina. Azafady raha tsy mifanaraka tamin'ny zavatra natenainao sy zavatra hitanao ny ainanao niaraka tamiko androany tezitezitra tamin'ny loatra mantsy tsy maninona izany ka tsy maninona amin'izany mihitsy ny tiako fantatra fotsiny hoe tena efa manana olo tiana marina ve ianao sa dia inona no avaliko azy? Tizy tsotra loatra ty lehilahy ty. Tsapako fa avy izany koa amin'ny resaka aminy. Izy ve mifoditra izao olana misy eo amiko sy todo izao sa izy mivaolana? Toa mitady adaladala izany foko izany ka tena dala mihitsy aty. Todo ihany ny tiako. Ataoko ahoana niaraka amin'ny olona efa mahazo azy taona izany amin'izay olona mbola tsy fantatra akory na anararoatra fotsiny. Tojo ary nefa ilany nafantarako azy sy ny rahanay mbola tsy fantatra tanteraka momba azy akoatra ny hoe tena tia asy ny voninahaka fady tena lasa lavitra be any sainao izany tsy izany ary tiavina fa mieritreritra hoe azo ifampiresahana tsara ihany ve ianao ty sa mba ohatry ny ahoana? Ahoana ny fahitanao anaka? Ka izany ndre mampiasa saina eto ka inona ary ny tianao resahana amiko fa miainanao ahy ary matokisa fa tsy hanao ratsy anao izany ary nofy aleo raha nga ho tantareko amin'ny daholo momba an'izy tojo sy mifanakana ny dada sy neny ny fiarahanay eto any toeny avy eo zao ry tiavina miainanao Kavenla zay koa sy zay ry tiavina nosy sy le banja lazainy zany efa separe efa saraka lity na izany aza tsy napoziko mihitsy aloha hoe efa niaraka taman'olo izany nofy non tsy niaraka fa voasaika iaraka tonga dia nsakanako avy hatrany mahatoky anao azy zany ringaradera amin'ilay resantsika teo. Ok arosondrara d'accord amin'izay koa dia tsy angatanandro nitosan'olona ty aminay aizandray no misy ohatr'izany sy efa raikitra izany fa ono
fangamo nareo zany ananan'olona volaka fangamo ny teny zany ateo tena hita mihitsy hoe mamy le rangaty ohatr'inona zany tsy maninona fa alohako zany re lesa tiavina eno a mananjaraka tokoa lesa mananalary dada adao ary atralo ary diary miresaka tsara dao ndao ary sady ianao zao koa ve mono avela rery tsy andra tatatra raha zao mamonao zao ry zami loka ny fonosana efa masaka tonga de vonina tsy mandany lery ry zami poulet loka koa ry zami bœuf ho an'ireo tsy te hisahirana ahandro enomby ry zami mety ho an'ny mpiasa tsy mody atoandro natao an'ny mpianatra tantsa isika rehetra arotaka eo ambony vary mafana na paty lasopy sy misao na ry cantonné na mangahazo afangaro de mihinana avy hatrany ry zami loka anaty fonosana efa voavoatra tonga de vonina matsiro saronofia hitanao tsara ngamba reny fanampianana atao nitiavana antsika reny afaka daholo zao nitrosa nanome vola ho fanampiana antsika ihany koa izy ie de maninona ka de mazava ho azy fa tsy maintsy manaiky miaraka aminy ianaoko efa miteny anareo foana fa tsy mila n'izany ho aza saza mbe ianarana anaovana be saina ary nofy rehefa zay de zay fa mbo vidim-bola zany aminareo voavidim-bola ny fitiavako samy mangina daholo nareo fa tsisy resako mihitsy za zao no miteny de samy miantsara daholo ny sofina ka ny zanakao tsy inona mafy loko akimbono avavanao ry sendra de noho tsara rehefa nresaka zasy tiavina de atao farak'izay angy anandrarahanareo rory nofy zany noho izy tsy naposiko dada aza atao an'izany moa ay atao inona tadio tsara fa fitiavana anao neny mahatonga anay manao an'izao fa tsy fampijelinanao akory ataovy ao an-tsaina fa tsy an'olo bato mafananao na ovinina oviny zay ray aman-dreninao rehefa atao mary azonareo de any aparionareo no mipetraka nofy atindry aleo aloha izy hoandry sendra akasaina tsara ary mampitandrina anao koa tandremo mila vaniny amin'ny isan'andro atao trano ato efa mafy amin'izao afaka ray volana ny fanadinana de tonga zany efa ty tsy navelany dada sy ny niakatra tany ampianarana tsony efa roa volana izay roa volana tsy nahitako any toditsony koa tsy mahazo mampiasa telefona mantsy tsy mahazo mivoaka ny trano fa migadra ao anatin'ny tirindrina efatra ty tiavina no mba mitondra mivoaka ny ivelany indrona iny telo isan-kerinandro amin'io de efa tsara afatra tsara koa hoe tsy mahazo misitaka ray metatra aminy na de tsy sitraboka ary miaraka mitiavana mandendeha de tsapako tao anatin'izany fitiavany to lehilahy tsara toetra izany izy manambitamby be afoana ka tia angataka aminy andrendray mba ionako amin'ny totso tsy san'izany nefa satria na mifoko aza mitady voasariny to maivana zany ny ady tsy haiko rehefa miaraka aminy indrindra moa izy rehefa misangisangy ahiny toerana mahafinaritra foana nitondrany toerana lavitra ny tanàna ihany koa nefa mba hisy roano mety ionako amin'ny totso angamba totso mba manahoana re izay any mba mitady ihany sa efa nanadino tsy mino aloha hoe tojo ny vita nadino ahy nefa tsy maintsy atao an'izany raha vao mahenao fa vao momba sy tiavina izy sy ho fitsarany hafa afakerinandro ny fotoana hoay tiavina izany
ki andahody amin'izay mbola lavitra ihany ny lalantsika iny ko mahalany adiny 5 eo voavo kosa veky dia hotsady ka tsy haiko hoe maninona ny atao amin'ny toerana lavitra be aty ny tondranao ako tazanao ry tanàna ery andrefandry nataony eo amin'ny valahako ny tanany akavia dia ny akavanana manondro an'ilay tanàna mangitakitaka be aza marina nofy ahoana ry tiavina tazanao sa tsy tazanao hitako io ka andeha tongotra miala eto patonga eny tsika ho eny amin'ny toerana io ahory tiavina ery ve eno efa mirohany hoanina izao tratra riva aty tsika ka bedy indray ary mbola nitadalana ho eny amin'ny toerana lavitra be io hitanao raha ny diako no arahana dia atsasakadiny eo ihany tsika dia efa tafakadiny eny fa zany hoe eo amin'ny adiny iray mahery kely eo angamba raha nenao no arahana fa maninona nefa ny andeha entsika tsy maintsy atao nga zany ataoko hoe adiny 5 eo ny lalantsika anakaty dia toy izany koa rehefa miverina afandray mantsy raha hoe akaikikaiky ty toerana hitondranao atyko nofy eo akoatra ny any Moramanga dia tiany nisy ireo ray aman-dreniko taloha izany hoe isan'ny tanindrazanay koa ety ka izao efa nihera tamin'ireo ray aman-dreninao ka hijarina aty tsika mandritra ny 3 andro maninona tsara hoe ry tiavina izany hijanona aty ho atsika dia mba haka-rivotra kely ka zava-tsara aloha ry tiavina fa hevitra ao zany fa tsy hevitry mihitsy atero any an-trano fa tsy majanona aty zany andray ry nofy izay mba hampifalifaly anao any eno ataoko dia zany no mahafaly aminao fanerianareo amin'izay tianareo atao rehetra ale te tsara ho andohanao fa ninona ataonao dia tsy sitrapoko velively anambady anao saingy voatery moaka tsy afaka anao inona eo anatrehandray aman-dreniko zareo raha teo efa nitsetsehmanao vola amin'ny masony nofy sanatriaviko dia sanatriaviko raha hoe nividy anao tamin'ireo ray aman-dreninao fa nampiana madiodio tsy nangatahako tambo nataoko taminy fa tsy zany lazainao zany mihitsy fa nirinana rosoko azy ireo ny hoe akavady anao saingy moa zany ianao tsy tia akory mangano hoany marina izy tena mampala elo andray ka marary loatra kosa angamba ilay tena nataoko azy teo nyodina izy tena lany ny tanana nitady fitiavana tamiko angorony ny entana ny sakafonanay teo dia natsofiny ao anaty fiara nofy ndao aroditsika ndao ateriko mody ianao fa tsy tiako raha hoe fampijaliana anao ny fiheveranao amin'ny fiarahantsika aty tsiry tiavina manaiky nijanona iaraka aminao aty matoko ny fahendrenao kosa zany very nofy eno izay fotsiny mba fangatahako aminao avo ny lanitra ka tsy takako marina mahazo matoky ianao mahazo matoky ny fahendreko ianao fa alery izy tady ho tia azy koa ne za zany tsy maintsy koa nefa satria izy ny tsy maintsy vadiko na tiako na tsy tiako androany alina ny fotoana hitsanonana izy tiavina ty Andriamanelatra raha pitsy fomarena dia anainga iazo an-Tananarivo izay Tananarivo sy ny sorisoritsaina hoentiny toa lasa satroko izany hijanona tianao ny akantony natiora sy ny zavaboary manodidina mora amiko kokoa mantsy ny manatino antody sy mamboly fitiavana ho an'ny tiavina raha ty sy ny sitrapon'ireo ray aman-dreniko so ihany aloha tiavina fa lehilahy tsotra tsy mba manara-roatra tada sy neny asaram-basain'izy ireo no aviko indrindra moka hoe tsy mahafiafaka-panahy aty sazy tiavina ka vita mandao aho arin'izay nefa hoana moa tsy isainany an'izany matoana mela ny tiavina hitondra aty izy ireo dia
efa tiany voafatotra tanteraka mitiavina. Aiza ho aiza amin'izao fandrahonana nataony any tojo raha fitiavan-janaka ny teneniny. Mahangony fotsiny fanambaniana. Zaza tsy ampy taona io hoe raha te higadra lahy dia ataovy ihany ny manadala azy tsy mahavelona an'io izay borsy nga ny kabary mipatati patatay zany raha tsy ho tsatanteraka ny foky nahita ny tojo amin'ny valokendrika. Sery tojo hoe indraindray aty hanita-kevitra hiara-ditra aminao milohan'ny hidirako amin'ny fiainam-panambadiako. Mangeta hitanao fatratra ny filana ato anatiko noho ny sedra-pitiavana mamefy mahazo atsika. Sedra-pitiavana no heverina ho resy saingy tsisy fanafodiny intsony. Na maniry mafy anao aza ny fitiavako sy ny vatako milanao dia tsy maintsy ampandeferan'izany. Tsy tiako hoe izany indray ny tarika olana isy eo amin'ny tokantranoko izay hitsoritso ela intsony. Taona nahaterahany nofy androany feno 12 taona akatrika izy. Volana mahery izay tsy mifakahitana intsony. Asa hoe efa adininy tanteraka ve ny fisiko rehefa tafaraka tamin'olona manambola izy. Zao tokoa ny fandrindry ray aman-dreny mantsy na janony tamin'ny fianarana mihitsy nofy fa niterenana ambadi-mpanankarena. Tanteraka somatsara zao fandrindry zareo. Ohatra iza koa ary izany mandondony izany. Ho avy sefo marina mandroso ianao. Dia ahoana le soritojo zao ka salama tsara tsisy ahina. Tsara kosa zany fa zao le soritojo mihainao a sefo. Nefa mialohan'ny lazako vaovao amin'ny lahy aloha dia tiako fantatra hoe maninona ilahy no nametra-pialana tao amin'ny fanandraman'asa nataon'ny tao amin'ny orinasako. Miangavy ianao tompoko mba tsy handatsa intsony raha tsy izany dia tsy afaka ny hitazona anao ato an-trano koa. Fantatra ilahy amin'izay izany fa mahery noho ny fitiavana ny vola. Veriko ihany fa raha mbola izany resaka izany no atondianao aty amiko dia mangataka anao ampanajana mba hivoaka. Ary sao dia adino lary fa tranoko koa anety hipetrahany lahy ty Fantatro tsara izany tompoko fa mahalo fatrano ara-dalàna koa nefa. Ay oka izany resaka izany ho any fa tsy hifamaly amin'ny lahy koa natongavako eto fa zao mihaino re misy fanasany ty omeko alahy ty amin'ny maha-piara-miasa antsika no anasako alahy anatrika amin'ny mariazina sy nofy fa tsy hoe amina olo tiany an'la taloha moa zany. Vao raiko ty fa misaotra anao nanasy saingy tsy afaka ny aniatrika an'izany velively satria efa tsy mpiara-miasa intsony tsika izao. Efa nametra-pialana zao ary tsy mbola mpiasa raikitra koa ka tokony azo antony. Eny ary zay safidy ny lahy ihany io. Zay fa lasa tsara tsodrano nareo Vita soa androany ny raharanao. Izay no vaovao fantatro amin'izao fotoana izao. Mantsy sendra hitako ny fiaranareo roa. Voahaingo sary fo miloko fotsifotsy. Eo ambaniny misy hoe tiavina sy nofy iray mandrakizay. Dia lasa sainy indray ilay zambana fafany zavatra natao hoe io ny anaranao dia eo aloha ny anarany fizao ianao malalany fizao ianao anjarany ara-taratasy sy ara-pivavahana zao ianao voahaingony ny akanjo mavokely
Izany loko izany no naverimberinao raha vao hoe fampiakaram-bady ny resaka natao tadidiko eto izany. Fa ianareo roa kely andeha raha riva angamba ho any Nosy na any Mahajanga, fa ireo nofinofy no irainao teto an-tratrako. Ireo tianao indrindra raha araka ny fantatro. Nofy! Vita ihany indra raha Nosy tiavina radera. Eno ara matoko. Ka ahoana? Faly zany ianao zao. Zany ve dia fanontaniana tokony hipetraka rangatia. Zao tsika efa afaka mirehareha amin'izay fa vita trano ngeza dia ngeza tsy ho aty. Dia mazava ho azy koa fa hatsangana orinasa amin'ny anarantsika roa amin'izay ato. Ary ianao nga tsy anana eritreritra hividy fiara ka. Odry tonga dia le raitra re mihitsy fianao ka ahoana? Za koa aloha tsy maintsy hidongy amin'ny finantoko hoe mba ho eto any amin'izany andafy izany indray andro any. Tsy mila miteny an'izany ianao fa rehefa mandeha tsara ny orinasantsika dia tsika roa mihitsy mitety an'izao tontolo izao. Chera tere, ho tanteraka ihany tia ny nofinofintsika. Ka zay indrindra. Fa rofina marina aloha izy roa kely miverina aty. Toa hoe afaka herinandro nga hony. Dia mamangy antsika farany moa zany ry zareo dia tonga dia mandeha sa ahoana? Iny zao no tena tsy fantatro mihitsy. Masaka tato an-tsaiko fotsiny dia ny laminandrarandro zareo. Mba tsy hisy ny olana zany. Manao tandrefaka nenao zany rangaty e. Fa ahoana raha sendra? Ny zanakao lasa ny any nefa mifandahara-potoana ny ary tsy fantatra ao akory. Dia roviana zao nomena antsika izany zavatra nampanantenena antsika izany ka. Tena mbola tsy niresaka momba an'izany zay raha matoa. Teneny anahy fotsiny hoe aorianandrarandro zareo dia ovainy ny fiainantsika. Ovaina ohatrany ahoana? Araka ireny resan'ny rahantsika naheno teo ireny kinina indray e. Efa fampanantenana zavatra goavana re zany raha matoa fa inona mampanaonao amin'izany e? Tiavina ne iny e. Dia raha tiavina dia maninona ka? Tray, tadio fa ianao anie tena nampirisika aniran'ny fianambady. Sady zao sady ve ianao dia mitady tsy atoky azy. Nitrosan'olona taty amintsika aza efa nonerany daholy. Ka hampafiry ny volany sy ny fananany izay vola tsy ampirohetsikely akory ry dera. Mba alefaso lavitra ny sainao. Makarary andoha zany resaka izany sendra fa zao aleo miandra ny fiverenana avy any Nosy be dia hita eo ny toyany avy eo. Tiavina. Inona e? Aza takana sy tifirina ny tontolo ohatr'izany fa marary ane zany e. Ka savazavo foana ny telefônina ko raha te ahita lozy tena. Sy pa tsisy ilana azy. Tiavina, fa nahoana re ianao no tena ova be ohatr'izao e. Niova? Zao ny tena tiavina aminy raha tena tia tena ho fantatra. Ary marenina teo fa makareny tsofina. Tsisy jerena baolina. Na lasa mihitsy mandeha any ambadika any fa marikoriko e. Na mijery ny tarehany ty ara matsiravina. Tiavina. Inona? Ary aza mitiavitiavina eo sa mbola mitadidaka be e? Taona izay nanambadiako. Ny anako ngidiny izany atao hoe fiaina tokantrano izany. Tiavina, ela tsy fanina tsy matahotra n'Andriamanitra. Eny, efa izy ny anjarako ka ho eza tsomo ahy e. Manao ahoana Nofy?
to itojo. Za mihitsy tsika lasa saina be no zany tojo a hitako ihany ianao marina. Inona ary ty ranomasy vao mihaona ty oka izay fa tia masom-bahoaka angitsika tojo a amijaly amijaly oka ho azy izay finina ary ty na andao hialetsika dia mijery toerana hafa dia any miresaka aloka raha mety aminao be dia fa saingy tsy maninona fa iaretako sarako aza mba misy anao izarako sy manjoa ay misy miala olo io azafady zay fiainatokantrano korytojo fijaliana sy kidrakidra lafa ny iainana tsy mahagaga aloha raha mijaly ianao miaraka amin'iny olona iny dia sy fantatro loatra mantsy izy iny fantatrao angaty avina ay ve zany mbola tsy nampahafantariny ianao tsy mbola niteny an'izany mihitsy izy fa ahoana ny fankalalanareo ka fitianiko fohy aminao fotsiny ary so dia efa tokony ody amin'izay mantsy ianao tsy tia hita olana mantsy efa sadra fony sy fijaliana ao amantsy anao teo ka na izany ary nofy miaina anie ka latokany aleo mitandrina ihany sady tsy tiako raha noho ny avy amiko no ampisy olana eo aminareo ka tojo ka zao ary tamintsika mbola niaraka ireny dia nianatra asa tao amin'ny orinasany rita ao Tsaralana tao efa orinasanareo moa izy zany amin'izao tsy fantatrao momba an'izany aloha fa zao ino ry tojo nifandray be izy sy tiavina tamin'izany asefiko izy saingy zahay moa mpinamana mihoatra an'ireo mpiara-miasa rehetra na dia mbola mpiofana fotsiny aza tamin'izany ny trano nofaiko raha teo koa dia tranon'ireo ray aman-dreniny akoatin'ny tranony ihany moa zany le teny akato ve zany eny akaiky nio trano be hipetrahanareo ihany ka izay ny mahagaga hoe naninona mbola tsy nilazainy ianao fa mifankalala izay dia ahoana ny tsy afantaranao an'izany koa zany hoe mbola mipetraka ao amin'ilay trano zany ianao amin'izao eo ny fitazatazanako anao mandefa saina very amin'ny riana fahadimy ry dia mahita foana zany ianao isanandroko ianao malahelo sy mitomany lavy ireny za zao mba nihevitra hoe navelan'ny voaka ny trano ianao androany nangalatra ny voaka fotsiny kay dia toy izy aloha ny fitantaranao teo araka ny teneniko anao teo hoe namana ho azy sy tiavina dia tsy mba mifanafin-javatra zany zay na dia kely ary ny tantarainy tamboko ny fiainany hatramin'izay ny tany ivelany sy ny teto asa raha efa fantatra hoe voadona mpitiavana mafy nge izy iny mamaly faty amin'ireo izay vehivavy tia nanaovana an'izany ny ataony amin'izao ny tsy napoziko fotsiny dia za izay nandray azo tony ny zokoko ny gafy iny andrekaka dia tena fantany izany ny ferahantsika nisy fotoana izy ny teny tamiko fa nanatitra anao tany am-piangonana andro vitsivitsy taoriany nanaovany ray aman-dreninao tsinitsinina ny fitiavako anao io andro io eny tadidiko tsara ny tantarainao azy angano momba antsika satria tiako ianao izay ny antony tsy maintsy nilazaiko taminy izany mba tsy haneren'ireo ray aman-dreniko ny rahako aminy izay ny tahoan-tsainao saingy ny azy hafa mihitsy niaraka mantsy izay ny fotoana ny sabotsy taoriany nakanesako tany aminareo iny dia ahoana ry tojo ny tantaraiko azy dolo koa momba atsikako izany hoe fatany fa ny tantarako ihany ny tantaranao nefa dia mbola vitany ihany ny gafy anao ny fiainam-pitiavantsika mihitsy ny potehany satria izany ny fahafinaretanao azy ry nofy tena lehilahy tsy vanina fantatro fa voajonony tamin'ny vola araky ny lazainy tamiko ireo ray aman-dreninao dia izay nanerenanao tsy maintsy nanambady azy andray fa nitoetra ny tany izany tsy toetra ny amin'izao tsony koa velam-pandrika daholo zany ry nofy zany ilay atao hoe ambodiny tafody zanak'ondry
Andry, fa ino ty mahazo anao avandra dera? Hitako misy azy. Misy aniza? Misy anofo re ny zanatsika. Ha? Zany Zany vera dera? eno Aiza zany fa mila makany aso de zao. Aleo rapetsika vao mangy an'zareo any ka. Hamangy? Tonga hitako ny volako tsy nomeny nandritra an'izay rotaony izay no le ako any fa tsy mangy azandra dera. Fa le raha matoty ve mitapy de mbola tsy miova amin'ny toeranao io mitsy ianao na de efa zao ary ny zavatra mahazo atrika. Ka zao ve mba rarandra dera aminao a? Fiara-pasambarana ny nampanantenenantsika nefa zao nefa rahantsika. Ny zavatra nofinofisina tsy nisy azo. Ny entana sy ny fananana rehetra natao ho fatranon'olona. Filany ray sy fandriana ray sisany mba atao trano. Ny trano moa ty anarany fotsiny mba trano rava tsisy ilavana azy. De raha hitanisan'izany eo ary ianao de noho ny fahatsonizaka, noho ny fahatsonisa. Iny tiavitiavana finantonao iny ka. Iny ihany na tonga an'izao. Tsy te teny betsaka aminao ary sendra. Mba ianao miova amin'ity fitiavakelinao ty fa efa io ihany na nimba tsika ohatr'izao. Raha navelanao nanohy ny asako zao za tamin'ireny tsy ohatr'izao misy nefa raha tsika inge tsy ohatr'izao. De zandray zany no omenao tsiny? Samy diso tsika samy matim-bola loatra ka ataovy anatra ao amin'ny sisy zao. Ny mahazo anofo zanatsika zany tsy fantaratsony. Fa efa tonga eto Madagasikara koa zany zareo? Efa hoe eto fa tsy lasa tany andafy zany. Eny ambany dieny misy an'zareo araky ny fitantaran'le olona nanoro any misy an'zareo. Tafidikizo ny zanatsika nanambady an'iny tiavina iny. Mijaly ampanambadiana izy nandritra an'izay roa taona lasa zay ka mila ahafahantsika amin'izany. Nisotranao ary totsy tamin'ny fampahirezana sy ny tsy nandraisanao ao fahavalonao a. Tena hery lehibe ho azy aho. Avokoa. Aza miteniteny foana moa e. Ka zana marina koa. Mirary soatra any kia. Maiza mifandamina fa zany ny tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Raha ity fandaminana tsony moa izy. Tsisy tsy vita ny fampiresahana kely nofy a. Eny e. Zay fa veloma tojo a. Aleo angamba andeha amin'izay. Velomy nofy. Ao fa tazatazaniko foana le riana ambony indrindra. Enao koa zany? Fa nofy ahoana ry tojo? mba afaka mamihana nofy a? Angamba tsy misy olana? Avery. Andray. Tena mba satrokoatra izany foana. Aleo andeha amin'izay ry tojo a. Zay fa mandra-piona. Eny ary. Velomy nofy. Velomy tojo. Tiavinao? Inona? Fa naninona ny alina be indray ianao vao tafody? Inona ny idiranao amin'izany ka? Tsy tsapanao ve hoe mampalahelo kely ny tokantranontsika e? Mampalahelo mihitsy anaovanao azy. Inona tsara hoe ry nofy? Zany ianao tsy inona tsy mody raha tsy mamitoaka. Na rehefa tsy zany indray dia alimbe foana vao tafody atao trano. Amin'izay koa efa fahazaranao mihitsy na mikasitanana. De maninona ka? Mbola ho avy aza sady mamy be no alimbe vao mody. En plus n'izay mbola ho avy ny daka sy totondro mitambatra raha mbola menomenoina ohatr'izao foana koa ianao. Eny e. Izay mety aminao atao fa za ve mo afaka ny anery anao e. Olo-dehibe mahafantatra ny tokony ataonao ianao. Zaza mba ianarana kafaraina kely ry nofy a. Miteny azay. Ka tsy zava-marina aza ve zany? Mangina ho amin'ny vavanao raha tsy te ho vony totondry a. Jereo moa zany izy e. Fo miteny kely ny olona dia ady. Fo vony lava. De mila ary vanina eo ihany. Ndana matory ihany fa tsy. Sory fotsiny hoe tsy tia ianao dia hitady ireo ray aman-dreny koa e. Ody any amin'ny zareo ary tiavina. Ka efa fantatrao zany no izy ka inona indray mbola endrasanao eo ka? Tsy tianao zany anakely ary nofy a. Tsy tianao a. Andray ry tiavina. Ka na hitomany eo ary ianao dia zany ny marina e.
tsy misy fitiavana amin'ny tempo-anao akory atao pokona kely ohatry ny silako ary raha tianao fantatra koa dia efa eo am-pikarakarana ny fisaraha-panambadiana amin'izao ho any am-pary mantsy azonao sary zany lehilahy tsy vanina tsy matahotra an'Andriamanitra ianao ry tiavina fantatro koa nefa efa nanimba fiainana fotsiny tanjonao zany mihitsy no izy zany nanalako ny zanakao isaky nyzay miforona raha tsy fantatrao mody mifona kely avy eo dia avy eo indray mamono dia mandeha fitra tokoa ny ofo kely sy ny fitiavany tiavina lehilahy tsy vanina sy matahotra an'Andriamanitra ianao sady angamo tsy fantatrao misy an'ireo ray aman-dreninao amin'izao ka tsy fantatrao fa aizy dada sy neny tia vola loatra ka nanantena tsy nisy taty amiko ronofy hangany vola dala tompoka hoe hanapiko an'izao mahantra rehetrarehetra izao rehefa azoko izay nilaiko taminao dia hatreo ihany ny fanapiko andry zareo fa nataonao aiza ny ray aman-dreny koritiavina tsy maty alory zareo tsy maty fa any anaty zordira angamba raha tsy diso efa mifendratrano ny dada sy neny olay tompotranonay tamin'izay tanytanikeo tsy maintsy nandreo gazo ny zareo fa hofatrano efa 10 volana be izao nitso voalohany tsy tantoko izao ka sakako aleoko maty esany koa fa manelingelina amin'ny fahasambarako amony tena oay nofy fa anao inona eo amin'ny olona varangana io ianao ka sakory ny tedavinao nofy tedavinao aza dia misangy ratsy moa maty eo any ianao dia maninona saranao aza aka aza manao anio ianao nofy ao fa tsy ampijaly anao tsony tsy ampijaly anao tsony raha izay ny tadiavinao minina aminao fa iova tanteraka ry nofy tsy ry tiavina leo mifahandalitra ataonao amiko leo mifitaka nataonao hatramin'izay nizaka ny tandry tena tsy ho lavo ana dia mavitamiko aza mifanerendreo ray aman-dreniko hanambady anao nafoko ny fitiavako any tojina manao namboly faneriana fiainam-pahasambarana iaraka aminao saingy nofy sy paranao fiainako veloma ianao ry tiavina nofy oka hoa nofy nofy maty teo amin'ny 20 taona ny nofy tsy nazaka ny setrasitrapitiavana sy ny fiainatokantranony izy tonga namangy sy fona tamin'ireo ray aman-dreny ny taorian'ny alina nanaperan'ny aina avy eny amiriana 5 fahitaka azy isan'andro ny vata mangatsiaka ny nofy nefa ny andro ny fahatsapatenina ry zareo tao ka nitondra fanenenana ho azy ireo tapaka lalan-drano izany reny nofy maty nanaraka azy koa raha araky ny vaovao henoko foatsela kory izay hita ho resy tanteraka raha dera rainy mahampalahelo ka tanteraka tokoa ny valo fatiny tiavina tsisy toy ihany kory nefa momba ny rara iny satria anana ny vola efa any an-dafy izy amin'izao asa hoe mandeha patongava-tsaina noho ny tondromolotra nataon'ny olona azy sa nanomana velam-pandrika vaovao indray ho entiny eto amin'ny fiverenany asa oay efa toroko kay miantsa ny tonokaloko aleo tia mahakasika amin'ny fiainanay sy nofy tia no ataoko isaorana manokana ny raisy reninao toloram-boninahitra fa tsy azy ireo ntsiny isaorana manokana nanery anao hitambatra amin'izay vinato tiany mantsy tamin'ireny ianao dia notereny andao ny anjara sezanao ilay tany an-dakilasy efa nisy mpanana nangatako ny mantsy Andriamanitra kilasy famaranana voatery andao fianarana fizay ny didy jadony
dia injay fa niovagadona ny fomba fiainanao. Tsy nahitana tsiky raha sendra tafahoana, tsy nanana fotoana, tsy nisy ray minitra iresahana aminay, tsy afaka nivoaka dia tsy nanana finday. Mangana matetika ilay tavanao malandy, hita ny ariary fa nampiasana sandry ny vatanao marefo. Enao hoe afa-jaza koa matetika efa riko, miferinaina lavana maty vono angamba. Isaorana manokana ny ray sireninao, ireo ny hirahira sy ny resaka toy izao. Tena manandanjy izay olona an'izay, manana ny toerana ambony eto an-tanàna. Ko maneke ianao raha mbola te ho zanakay, fizahay tsy mba hanolotra ho anao vato mafana. Fangamba vy mamay, toy ny tsela baratra no nandrenesanay fa napetraka ao aveny amin'ny rihana fadimy ny teboka mamarana ny fiainanao be onja. Fangamba ianao mitsika tamin'iny sidin'iny, ny arahaba tena fa afaka ny fonja. Rizami, loka fonosana efa masaka, tonga de vonina. Tsy mandany lera, rizami poulet, lokaku, rizami bœuf, hoan'ireo fitehizahirana ahandro enomby. Rizami, mety ho an'ny mpiasa tsy mody atoandro, natao an'ny mpianatra. Tantara isika rehetra, arotaka eo ambony vary mafana, na paty, lasopy sy misao, na riz cantonné, na mangahazo, afangaro de mihinana avy hatrany. Rizami, loka anaty fonosana.